Fifaliana ho ary indrindra voninahitra ho an'i Jesosy ny ahafahako mijoro avolombelona eto anio manoloana ny zavatra goavana be nataon'ny Tompo tamin'ny fiainako. Olona tena nanana olana hatramin'izay tamin'ny fiainana andavanandroko mihitsy. Tanatina notezaina tanatina fianakaviana somary nikorotana, zany hoe tsy ny ray aman-dreniko no taiza. Fa nipetraka tamin'ny renibeako sy ny raibeko tao anatin'izay koa dia nisy somary fivaovana ihany. Noho ny famolavolan'ny fiainana sy ny zavatra rehetra dia nanana toetra nisy nanahirana mihitsy ary ankoatran'izay ihany koa dia nanana olana teo amin'ny resaka fitiavana satria tena nitady fitiavana fatratra mihitsy tamin'ny olombelona. Mbola kely dia nitezaina tao anatin'ny antoko-pivavahana satria bebe niomana mpiandry, bebe makany amin'ny fifoazana foana dia nandeha isa-maraina. Za mihitsy ny anisany manokatra ny fiangonana amin'ny 5 sy fahefany maraina isan'andro, 12 taona tamin'izany. Maneno lakilosy dia zany manokatra varavarana, za mametraka an'ilay ondana kely fandoliana amin'ny fotoam-pifoazana maraina. Dia nandeha navitrika tsy tapaka mihitsy tamin'izany satria efa natsapa ihany hoe ao anatin'ny fivavahana ao ny tena misy ny fahasambarana, saingy tsy mbola nafantatra marina satria tsy mbola nisy tena ny présente zany hoe Jesosy marina zany. Tao anatin'ny taona maro, tao anatin'ny fifoazana foana fa tamina fotoana iray tsaroko tsara voalohan'ny volana febroary 7 nanatrika seminaire anankiray tao anatin'izany resahany amin'ny hoe fanalahidin'ny fiadanana dia ny famelan-keloka dia nanentana izy tamin'izay hanolo tena ho an'i Jesosy hibebaka dia tena tomany be ary tena nanolo tena tamin'izay fotoana izay. Dia tena tsapako mihitsy hoe nisy zavatra nataoko, dingana vaovao nataoko tamin'ny fiainako. Taorian'izay nefa dia mbola niverina tao anatin'ny fifoazana foana ary dia tao nitaizana, nanao atoko-pihira, nanao sampana isan-karazany ary dia tena assidu mihitsy, izany hoe tsy tapaka fa mamonjy an'ireny fotoana rehetrarehetra ireny. Tao anatin'izay nefa dia nitombo ihany koa tamin'ny sakaizana tamin'izao tontolo izao ary indrindra tsy nampianarina mihitsy izany hoe fatahorana an'Andriamanitra sy fankalana ny fahotana. Tsy fantatro hoe afaka atao ve izany, tsy fantatro hoe ny kristiana ve dia afaka miaina ao anatina fatahorana an'Andriamanitra, fa ny fiheverako azy dia hoe tsy miova fotsiny fa ny anarako dia atao fotsiny efa nanolo tena. Tanatin'ny taona maro ohatran'izay dia tena nanota tao anatin'ny fahotana. Rehefa lahady dia mandeha mivavaka ihany, rehefa misy fotoana dia mandray anjara, dia kristianina foana ny anarako fa ny fahotana teny ihany, nataoko teny ihany, natezitra aman'olona ary aman-taonany maro dia tsy misy olana, tsy tohinina raha teo betsaka ny zavatra tena ataoko hoe nampahalezy anahy, alezy tao anatin'ny fahotana. Dia nisy fotoana taty aoriana izay mivady efa nanomboka tena nangetahetana izany hoe fiovana marina amin'ny fiainana izany dia efa nanomboka tsy nandeha intsony tany amin'ny toeram-pivavahana satria rehefa mandeha ihany dia lany fotoana fa mifamaly matetika ny atao na mifampisorena fotsiny dia tsy dia mahazo aim-panahy. Dia nanomboka nijanona hoe ndao tsika hijanona dia miara mivavaka ato an-trano. Izay nanomboka nanomboanay azy dia tamin'ny fotoana tsy nampoiziny Jesosy nampafantatra anay ny fahamarinany tamin'ny alalan'ny mpanompony dia nahalala izay hoe ny tena fiarahana amin'Andriamanitra dia fatahorana azy ary fanolora tena marina. Nanomboka teo dia tsy nisy hoe olona be nandray anjara tamin'ny fiainanay, tamin'ny fiainako indrindra fa Jesosy Kristy no nanomboka nampafantatra ny tenany tamiko tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia teo dia nanomboka fantatra hoe ohatry ny ahoana izany mivavaka izany tsy mila manao akanjo tsara tarehy dia mitady kiraro talon dia manao ranomanitra dia mamonjy fotoana rehefa lahady tsy voatery hoe mandeha miditra sampana atao katekomena na hoe miditra karazam-pikambanana maro fa teo dia fantatra hoe ny fivavahana marina dia fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, izany hoe fiarahana amin'ny Jesosy amin'ny andavanandrom-piainana, firesahana amin'ny Jesosy ao amin'ny mangingina. Dia tena noho ny fanahy masina ary indrindra noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nitombo tao anatin'izay fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy mérite ilay izy na hoe zavatra nahazo noho ny nataon'ny tena na ny hatsaran'ny tena ary mbola izay amin'izao fotoana izao tena hoe miverina ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary tena mangataka ny tombo ao anatin'izay fatahorana anazy izay satria ny fiarahana amin'ny Jesosy dia latsinainy hatramin'ny lahady 4 ora amin'ny 4 ora dia kristianina foana ary dia tena ny ato anatin'ny fo ny zavatra tena andrandraina dia ny fiverenan'i Jesosy.
ny fiverenany indray akatsika tsirairay avy ka mahatonga atsika hoe tena andeha amin'ny fatahorana anazy andeha amin'ny fanajana anazy any amin'izay toerana rehetra misy atsika fa voalazany ten'Andriamanitra hoe na aiza iangonany roa na telo amin'ny anarany dia eo afovoany izy ary koa Jesosy hoe raha hivavaka amin'ny rainao ianao dia midina ao amin'ny mangingina ary mirindrina ao dia izay no tena tsy ambaratelo ve ataoko hoe tsy ambaratelo no tena fifandraisako tamin'Andriamanitra ary nitondra ny fanovana betsaka teo amin'ny fiainako ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra. Amen.